ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika revako malalatra tsyty talata fa 30 ny volana martsa ity dia manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika riavako ary mamangy antsika ami'naran'i Jesoa ho mpanarahana zao mofinaina izao ny salamo fahafito ambin'ny folo salamo fahafito ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no voalahatra riavako mofinaina antsika. Salamo fahafito ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Fakitsika ami'naran'i Jesoa. Jehova meno ny rariny mandrenesa ny fitarainako, atongilano ny sofinao amin'ny fivavako avy amin'ny molotra tsy misy fitaka. Ivoaka avy eo anatrehanao ny fitsarana, ny masonao hijery marina, ny zahatoetra ny foky ianao, namantatra ino ny alina, ny zahatoetra ahy tamin'ny malemy tamin'ny memy ianao fa tsy nahita na inona na inona. Ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro, ny amin'ny asan'ny olona dia ny tenin'ny molotrao, noho ny tandremako tsy ho amin'ny lalan'ny mpanao ankeriny. Ndiko maharitra eo amin'ny lalanao tsy solafaka ny tongotro, izaho miantso anao ka mamaly ahy ianao Andriamanitro. Atongilano amiko ny sofinao ka inoy ny teniko, ataovy mahagaga ny famindramponao ry mpamonjy amin'ny tananao ankavanana izay olona mialoka aminao, mba tsy ho azo ny fahavalo. Arovy tahaka ny anak'Andriamaso aho, afeno eo ambanin'ny aliko ny elatrao, mba tsy ho azo ny ratsy fanahy izay mampahory ahy dia ny fahavaloko masika izay manodidina efa mihirimbelona izy. Teny miavonavina no lokon'ny vavany, manodidina anay amin'ny alehanay ankehitriny izy, fa ndrininy hapotrany amin'ny tany zahay. Ny fijery azy dia tahaka ny liona nona tahamiravira sy tahaka ny liona tanora mamitsaka ao am-pierena. Ray masona moasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andin'ny fahavalo no dia fampahirezana ry havako. Arovy tahaka ny anak'Andriamaso aho, afeno ao ambany aliko ny elatrao. Arovy tahaka ny anak'Andriamaso aho, afeno ao ambany aliko ny elatrao. Tsy afena revako malala fa vavaky ny sambatan'olona ary vavaky ny isan-tokantrano ny fangatahana fiarovana amin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsy misy na iray aza eto Madagasikara izay azo lasaina hoe tsy ho tandodomin'ny aretina na ny varana aretina coronavirus. Tsy misy satria mbola tsisy fanefitra, ary na misy fanefitra aza mbola misy ihany ny probabilité ho itsika teo hoe mahomby sa tsy mahomby, fa ny ankamaroany atsika rehetra dia samy mahatsiaro ho marefo ary mangataka fiarovana amin'Andriamanitra. Rehefa ao anatin'ny sarotra ny olona anankiray na ny firenena anankiray dia hatramin'izay mandrakitiny an'io dia samy mezakazaka mitady vonjy amin'izay heveriny ho mahavonjy azy. Mandrakariva izay heveriny olona ho mahavonjy azy dia izay lehibe noho izy, izay mandrakariva. Tsy misy olona hitady vonjy any amin'izay heveriny ho malemy noho izy, fa tsy maintsy any amin'izay heveriny ho lehibe matanjaka ary mahavonjy azy mandehana ny olona anankiray amin'ireny any finoana an'Andriamanitra. Zao taonjato zao dia mety heverintsika manao hoe zao nge fa taonjaton'ny fahazavan-tsaina, taonjaton'ny fivavahana, taonjaton'ny fahafantaran-javatra, taonjaton'ny siansa, fa mbola betsaka ihany ry havako, mbola maro anisa ireo mitady vahaolana amin'ny ataontsika hoe mifanompontsampy. Mbola betsaka ny mbola mandeha mitonantonana tsiaroa, mieritreritra fa ny sampy dia mahavonjy.
ary na ny siansa koa raha moa de idododododiny olona zay mazava ho azy fitaovana omen'andriamanitra saingy ny mpanao salama de milaza fa ny antena mahavonjy ary ianteherany mpanompon'andriamanitra de ny fiarovan'andriamanitra. Ataony olona daholo ny fitsaboana rehetra mazava zany, ataony fiarovana ama olon'ny fiarahamonina antsika de mitandriny sika ny fahasalamany hafa manaraka zay mety toromarika mifanarahana fahapetraka na lamina apetraka momba ny fitsaboana sy ny fanaovana an'izany rehetra zany fa nefa de mahafantatra isika rehetra fa manapetra zany, manapetra avokoa zany rehetra zany. Ary Davida koa raha nanao ity vavaka ity hoe arovo tahaka ny anak'Andriamaso Jehovah ary afeno ambanin'ny ariko ny elatrao de mahafantatra ny fetran'ny fahaizan'ny olombelona, fetran'ny herin'ny olombelona, fetran'ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra amin'ny fampiasantsika azy, tsy Andriamanitra ny voafetra fa ny fampiasantsika ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika ny fahazafansaina ny siansa sy ny fitsaboana ny fanafody de mety misy fetra arakaraka ny toerana, arakaraka ny fotoana, arakaraka ny zava-misy isan-karazany. Eto ary de anankiray am'izay vavaka ataontsika hoe tokony ho ambavatsika ary raha tsy feo ambavatsika mihitsy ara ity Salamo vitabe 1:20 ty hoe Jehovah arovo tahaka ny anak'Andriamaso ary afeno eo ambany aliko ny elatrao. Inona moa ny dikan'izany ravako malala? Voalohany de ny hoe arovo tahaka ny anak'Andriamaso. Inefatra miverina ny teny anak'Andriamaso ao amin'ny soratra masina riavako eto amin'ny bokin'ny Salamo dia fitenin'ny mpanao salamo zany io salama dia mamerina indroa an'io teny io. Dia ny bokin'ny Zakaria 2:2-20 dia any amin'ny Deutéronomie 2:3-20 dia samy miteny inefatra miverina tsika teo ny teny hoe anak'Andriamaso. Ary dia ina dikan'ilay teny hoe ataovy toy ny anak'Andriamaso. Ny anak'Andriamaso de ilazana zavatra mora simba. Zavatra mora simba nefa ny tena ilaina. Tena ilaina nefa ny mora simba. Ary zavatra ilana fitandremana sarobidy rehefa simba de sarotra tsaboana ary mety very mihitsy ary. Zay ny saran'ilay anak'Andriamaso raha ohatra ka mamaky andreo andiny voalaza sy toy voalaza reo isika. Eto zany ilay vavaka de mametraka ny tenany ho sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Hoe za Andriamanitra de sarobidy eo anatrehanao ary tokana eo anatrehanao. Marefo anefa zay ny dikan'io vavaka io hoe marefo tahaka ny anak'Andriamaso. Ary mandrakariva ara de tsy miaro tena fa arovana ny anak'Andriamaso. Misy ny fiarovana voajanahary ny anak'Andriamaso de ny volomaso, ny odi-maso saingy tsy maharo tena ny anak'Andriamaso fa arovana ary mora simba. Mova izay sary zay ny tiany mpanompon'Andriamanitra ity, ny tiany Davida ho entina mampiseho amin'Andriamanitra ny faniriny fiarovana avy amin'Andriamanitra. Ary de izay mihitsy tsika riavana manoloana izao coronavirus izao manapetra. Mety tsy mahay miaro tena akory aza, tsy manana fiarovatena ary na ny vatantsika aza mbola vo mianatra mamorona zay mety ho fiarovatena raha mahafolona aza. Tsy maharo tena tahaka ny anak'Andriamaso. Ary dia rariny mihitsy raha ohatra ka mampitovy ny tenantsika amin'ny anak'Andriamaso eo anatrehan'Andriamanitra isika. Zao nefa riavako malala ny dikan'ilay vavaka de izao. Ilain'Andriamanitra ianao. Tahaka ny anak'Andriamaso ilain'ny vatana. Jesosy moa de nyteny mihitsy manao hoe ny maso no jiron'ny tena. Ilain'ny vatana ianao. Ilain'ny vatana ny anak'Andriamaso.
ilain'andriamanitra sy sarobidy eo anatrehan'andriamanitra ianao. Zay ny tiany Davida aseho anatrehan'andriamanitra ny hoe zangy andriamanitra de ilainao na de malefy na de marefo aza de za ilainao satria mpanomponao zany afaka malala tsaro fa ny toetsaina hoentinao miatrika sy ny vavaka hoentinao miatrika izao zavatsarotra izao de ny fahafantaranao fa tokany ianao, tsisy mitovy aminao, tsy misy olona anankiroa mitovy aminao, tokany ianao ary sarobidy eo mason'Andriamanitra. Sarobidy, marefo dia marefo, mora simba, tsy afaka miaro tena kory aza. Fantatr'Andriamanitra zany, fantany Davida zany, ary fantatrao zany. De manatona anaran'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny fetrany zany antsoiny anak'Andriamaso. De amin'izao fahamaron'ny olona von'ny aretina izao ka mamparitaka izany de tsarovy fa anak'Andriamaso eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Tsy maharo tena fa izy ny miaro, tsy maharo tena fa izy ny miaro. De ndetsika ravako malala hanonony zany vavaka zany hoe Jehova arovy toy ny anak'Andriamaso ny fahasalamako, ny aiko, satria mbola ilainao mbola ilain'ny fiarahamonina, mbola ilain'ny manodidina ahy ary ao anatiny zany vavaka zany. Raha miteny Davida manao hoe anak'Andriamaso isika de milaza fanitretena, milaza tsy manana fanantenana afa-tsy ao amin'Andriamanitra, tsy manana fianteherana afa-tsy ao amin'Andriamanitra. Egany rehavako malala ho enon'Andriamanitra zany sentony fonao zany amin'ity salamity hoe Jehova arovy tahaka ny anak'Andriamaso. Sarobidy teny ilainao, tokana fa marefo dia marefo. Fa ny faharoa de olona mpanao salama ihany Davida manao hoe afeno ao ambanin'ny aloko ny elatra ao aho. Ny Matio toko 7:20 ny 9:30 Jesosy manazava an'io hoe tsy efa impirimpiry moa ny te hambombanao tahaka ny fambomban'ireny akoho ny zanany, na te hametraka anao tahaka ny zanany, tahaka ny fambomban'ireny akoho ny zanany ao ambany elany. Zany hoe lay sary eto ilay zany rehavako malala de tena manoloana loza amin'ny tatao, tena manoloana mihitsy fahavalo. Lay anak'Andriamaso dia izao ny sarin'ilay anak'Andriamaso dia lay maso zay tsy maintsy miatrika lay zavatsarotra, tsy maintsy ampiasaina, tsy azo fenina fa eny ananany movatsy ny fahasalamatsikehitriny. Fa ilay zanak'akoho kosa lay ao ambany elatra kosa de izao tena ao anatin'ny fahavalo, ao anatin'ny ady sarotra, ary maneho ilay zanak'akoho na maneho ilay zanaborona zay tsy mbola afaka manao ninina, mbola miandry ny reniny hiaro azy, mbola miandry ny reniny amelatra ny elany mba tsy ho azo ny ainandro, mba tsy ho azo ny rivotra, mba tsy ho azo ny fahavalo, mba tsy ho hitan'ny pampangona tahaka zany mifoka lay zanak'akoho. Rehavaka malala ny sary faharoa zany dia mifameno amin'ilay voalohany ihany. Ny faharoa dia izao tena milaza fiankinana mihitsy, tena milaza antom-pisina mihitsy hoe very aho raha tsy eo ianao, very aho Andriamanitra fantatrao fa very aho raha tsy eo ianao. Tsy vitany hoe tsy mahay miaro tena fa ianao mihitsy ny mamelona, tsy vitany hoe sarobidy eo masonao fa ianao mihitsy ny mampisy dikany ny amiko. Rehavako malala zany toe zavatra zany no sarin'ny fiainantsika amin'izao andro ankehitriny izao. Dia mandeha
randro vitsivitsy zay de tafaresaka tamina kristiana anankiray aho kristiana zay mpandrara io le kristiana hoe ona pastera enao ve raha am'izao mbola sa manao projet fa zaho ozy tsy sa manao projet tsony ahoana zany tsy sa manao projet zany anaka fa ohatra matahotra ozy manao projet satria tsy fantatra tsony misy azo antoka ve pastera ny hoavy hoe ahoana ny hoavy mazava ve hoe inona ny ao ambadika zao inona ny toy n'izao zavatra zao amy lafi ny fiainana isan'andro na amy lafi ny fanabeazana na amy lafi ny fampianarana ankizy fotsiny ihany ary na amy lafi ny radio-karena amy lafi azo antoka ve hoe inona fantatra azo soritany mazava hoe pastera no ao ambadika zao afaka roa telo efa taona de hoe namaly tamy manao hoe zao manaka Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra ny adiditsika de miatrika ny fiainantsika amin'ny finoana miatrika ny zavatra rehetra ny fahatokinan'Andriamanitra tsy diso ny fanaovana projet tsy diso ny fanaovana fikasana ao anatin'ny zavatsarotra tahak'izao fa ny zava-dehibe aloha de ny fananana finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra ary de miverina atao tsaiko zany eo mpanazavana ity sy ampamakina ity salamo fa 7:20 ity manao hoe ataovy eo ambany elatra ao ny dikanay eo ambany elatra zany de izao ny antom-pisiko nge Andriamanitra de mifamatotra aminao tahaka ny reny koa sy ny zanany matitoko fa 3 ako volantsika teo hoe ataovy eo ambany elatra ao zany hoe enao mihitsy no antom-pisiko velona ianao de velona misy ianao de misy aho mandalo zavatsarotra ianao ny miaro aho afaka malala mampahery anao ary ity salamo ty fantatra ity mpanao salamo ty ihany fetra ny fahasalamatsika fantatra hoe atretsy ny fetra fa izao ny toe-tsaina tia ny mpanao salamo ananatsika izany de reto zavatra roa reto voalohany de izao fantatr'Andriamanitra tsy mila ampahafantarana an'Andriamanitra satria izy nahary anao de fantany amin'ny atsipiriany ny toe-pahasalamanao ny fetranao amy lafi ny zavatra rehetra na ara-pivelomana io na ara-pahalalana io na inona de fantatr'Andriamanitra zay mahatonga azy miteny manao hoe ianao nge mahala fanalinika Andriamanitra fa ny faharoa de zao io Andriamanitra mahafantatra anao io de Andriamanitra iantorahana ary afaka miaro anao de ary afaka malala ho vavaka ataotsika ao anatiny zao valana retina izao ary iainantsika amin'ny finoana tononontsika amin'ny finoana ty vavaka nataon'ny Davidy aty hoe tokana hoe masonao Andriamanitra very aho raha tsy eo ny fiarovanao mangina raha tsy eo ny tanam-pitiavanao ary mety ho maratra sy mora simba raha tsy eo ny tanam-pahasoavanao de anonony zany vavaka zanytsika manao hoe Jehova harovo tahaka ny anak'Andriamaso afeno ao ambany ariko ny elatrao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ivavaka sika tompo soranao zay fa mbola tarinao ahatoky fa Andriamanitra tsy manapetra ianao ny olombelona mety manapetra menao fahazavan-tsaina menao fahendrena menao faharetana saingy manapetra satria olombelona manapetra ny olomenao zany fa ianao kosa tsy manapetra anak'Andriamaso eo anatrehanao zahay tokana marefo mora simba ko arovo tompo zanakao zahay de arovo eo ambany elatrao fantatra efa
efa nitongotra ny aretinay teo amin'ny azo fijaliana Jesosy zanakao, ary elatra miaro anay ny azo fijaliany Jesosy zanakao. Ko ankehitriny Tompo, miantoraka aminao zahay, amarino aminay zany vavaka izany, mety eza iaro anay tahaka ny anak'Andriamaso, ary atao avy eo ambany elatra ao zahay ao anatin'izao valana aretinay zao, tsy ho simba ny fahasalamana, tsy ho simba ny fiariana, tsy ho tohina ny fanabeazana, hitoetra ny tokantrano, ho maro-toerana ny fiarahamonina misy anay. Ro zay efa mandalo zavatsarotra, avovo Tompo tahaka ny anak'Andriamaso, ireo zay efa nandalo fizaham-toetra, na mo iavana, na mo ray aman-dreny, na mo ray tampo, na mo izanaka, no zao valana aretinay zao, de ataovy eo ambany elatrao, ionina, hitraka. Misaotra Jesosy fa matoky ny fitiavanao zahay. Amen.